Ravana malala mpifariana zontsika miona indray toy izao ena dia alasinain'ny pentekosta zany io a fotoana azontsika miainy ny ten'Andriamanitra azontsika mandray ny afatra tsara mitompo antsika koa amin'ity anio ity. Ao aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay nanolotra ny tenany ny fahotantsika ary ahafahana antsika amin'izao miarabelona ratsy fanazao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alasinainy dia miroapolo Mey 2020 ivanjenantsika aloha hevitra hoe miasa ao ameny ny fanamasina. Andeha riavana idera sy akalaza ary ame voninahitra n'Andriamanitra isika. Miderany Jehova mentsoa ny anarany. Atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsay ny fagagana rehetra ataony. Atao virerena roa ny anarany masina. Aoka hifaly ny folo izay mitady an Jehova. Mitadiavany Jehova sintseriny, ka tsy mandrakariva ny tavany, tsarovy ny asa magagana ataony, dia ny fahagagany sy fitsarany vavany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zay fa Andriamanitra be fitiavana ianao, mivelominao zay ka afaka mandre ny teninao noho ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny tombonandro pahasoavana meno anay koa. Midera sy mankalaza anao ary zay Tompo, imame voninahitra inaranao fa Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra hafa loatra ianao. Mamindrafo aminay Tompo ary mamelà ny elikazary fantatra koa fa tsy tanteraka izay anatrehanao. Koa hiasa mahery aminay Tompo fananao masina, amantaranay sitraponao indray miasa ty anatinay amin'ity anio ity.
dia amin'ny anaran'i jesosy kristy mpamonjy anay naovanay za mivavaka izany. Amen. Ny nofinaina ho antsika amin'ity ravana malala to hitanao ny filazantsara soratany Jaona. Jaona 20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray ihany ho andrahaka anareo kosa. Ary efa lazany izy dia nanisy fifinaina ka ho izy taminy, raiso ny fanamasina. Na elikiza na velanareo teo voavely izany. Ary naniza kosa tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay nandefa naniraka fanamasina ho amintsika. Ny finaina ho antsika anio ka andrinaitsika teo Jaona 20:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Tantara ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty sy nisehony tamin'ny mpianany. Mpianatra Jesosy Kristy omeny fiadanana zany rehefa. Mpianatra Jesosy Kristy omeny fiadanana. Taorian'ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia mbola natahotra ny mpianatra ka mbola niafinafina izy ireo. Rehefa gatotrano izy ireo dia niseho teo ampovoany izy ireo Jesosy ka nanonona ny fiadanana ho azy ireo. Tiany Jesosy hanampiadanana izy ireo fa tsy haino anatin'ny orory sy ny tahotra mihitsy. Afaka manome fiadanam-po antsika ry havana ny Tompo mba hanala antsika amin'ny tahotra. Zava-dehibe ry havana nazoanao mandray izany. Mpianatra Jesosy Kristy irahany zany koa ry havana. Rehefa afaka ny tahotra dia irahany amin'izay izy ireo mba hanao ny asany amin'ny fahasahiana. Mena andraikitra hitory ny filazantsara amin'ny famonjeny Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena ny olona rehetra. Noho izany ry havana, aza matahotra irahany Kristy hitory ho famonjeny ianao mpianatra Jesosy Kristy. Mpianatra Jesosy Kristy omeny fanamasina zany koa ry havana mba hahafahana manao ny asa anirahana dia omeny ny fanamasina ny mpianatra hiara-dalana azy ireo amin'izay tokony atao. Ny fanamasina no mpanolontsaina, mpampatsiahy izay nianarana sy niraisiny tamin'ny Kristy. Zava-dehibe amin'ny fanaovana ny iraky ny Tompo ny fanahana ny fanamasina ka tokony angatahany izany. Mpianatra Jesosy Kristy omeny fahefana zany koa ry havana malala. Omeny fahefana. Iray amin'ireo fahefana nomeny Tompo ny mpianatra ny fahafahana mamela heloka na tsia. Fahefana lehibe izany, fahafahana mamela heloka izany satria isan'ny antony ninjehana ny Kristy koa ary fototry ny fahasoavana sy ny fanasitranana. Omeny Tompo fahefana ianao ry havana koa mahaiza mampiasa izany ao amin'ny fahasoavana rehetra. Zany ry havana, raisa-pifaliana izany teny Jesosy Kristy izany. Meny anao mitiany ity indray hoentinao mifaly satria nomeny anao ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny ampianatra Jesosy Kristy omena fiadanana, irahany, omeny ny fanahy masina, omeny fahefana. Tompo vavaka aminao izay amin'ny firenenay, mba hiasa mahery amin'ny firenenay izany fananao masina izany izay nirahanao tokoa tamin'ny apôstôly fahizay, taminay ankehitriny indrindra amin'izao fotoana izao koa. Misaotra anao izay mangataka izany izay Tompo mba ho an'ny malagasy rehetra mampiandraikitra voalohany tamin'ny firenena izay rehetra manandraikitra amin'izany momba ny fitahinao hijery tokoa izay fanarenana ty firenena ity andehanana amin'ny tsara amin'ny marina araka ny sitraka ao. Mpiaraka finompialan-tanao izany Jesosy momba ny fitahinao. Tompo, sitrandro ireo marary, ampinono ireo manamanjo, ampahirezo ireo mahatra sahirana, ireo zokiolona. Miasahinao Jesosy amin'ny ady miseho lany etsero. Ampiaraka ampialan-tananao ny fiazakazahana indray isan'andro. Ty fotoana azonay miara-paly ty noho ny fahatserovana nandatsana izany fanano masina izany ka azonay misitraka miaina izany dia hiaina amin'izany izay ho feno fanahy masina azonay maneho voninahitra amin'izay rehetra atao. Dia miarovanay nivavakay dia tao anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampianatra any koa nivavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Mehona an'io izay arina sahaza ao anay ary mamela ny helokay tahaky ny namela anay izay miroka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raha isa finoana ry avina malala ny tsodrana todranao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra loran'ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka nareo no ny finoanareo, mpatomboanareo be dehibe eo aminareo ny fanantenana no isery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.